Natanteraka fiainana tampanao gazety androany teo anivon'ny PGDI fotoana izay nitondran'ny tompona andraikitra ao anatin'ity fandarana asa ity nitatitra momba ny asa vitan'izy ireo ao anatin'ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana. Asa lavitresaka ny fametrahana ny fanjakana tsara tantana, manana andraikitra ao anatin'izany ny rehetra, ny olom-pirenena tsirairay, ny mpitondra, ny mpanao gazety. Io no anisan'ny nambarany teo anivon'ny PGDI izay tetika asa irahana amin'ny banky iraisam-pirenena mikasika amin'ny fanjakana tsara tantana sy ny fampandrosoana ny androm-panjakana. Efa nisy ny dingana vita raha ny tatra nataon'izy ireo omaly saingy maro ny mbola tanterahana. Tapitra amin'ny projet fa ny zavatra tsikaritra zany ny mametraka le hoe bonne gouvernance zany asa goavana io, tsy vitana projet ana roa taona na fotoana vetivety fotsiny fa ny zavatra hita hoe efa nisy zavatra efa mipetraka ihany zany napetraka ny PGDI sy ny partenaire miara-miasa aminy, ohatra zao ny participation ny vahoaka anivon'ny commune amin'le hoe budget participatif amin'ny fandrafetana ny budget amin'ny commune na manao suivi ny exécution ny budget sy ny sisa ny vahoaka ny anivon'ny commune le ampinay zany efa mandray anjara amin'izay efa azony tsara zany le hoe inona les participation citoyenne sy ny enjeu ny participation pour le développement commune en zareo. De ohatra hafa amin'ny impact efa hita hoe ny résultat hita hoe vaingana koa zany aniva amin'ny fitantanam-bola mpanjakana en gestion des finances publiques. En fait zany efa ny organe de contrôle ohatra efa enclenché si renforcer les mécanismes de contrôle no misy koa zany au niveau ny gestion dans l'encapement zany efa misy volonté de mise en œuvre les réformes mihitsy, ohatra ny transparence budgétaire so misy information budgétaire efa disponible ho an'ny daholobe c'est avoaka ny amin'ny site internet ny ministère en finance any. Ankoatra io dia anisan'ny fanamby mipetraka ny sin'ny tamberinina andraikitra na ny redevabilité sociale. Les redevabilité sociale ndray zany concept ngeza be zany izy io amin'ny PGDI. Izy io zany de hoe les traductions loatra am'izay hoe taberina andraikitra takin'ny daholobe zany takin'ny vahoaka. En fait zany misy côté anankiroa izy io, ny zavatra côté voalohany zany avy any amin'ny administration, zareo zany tokony atsapatena hoe tokony anao tatitra amin'ny vahoaka, de vahoaka koa avy any amin'ny côté an'zareo tokony atsapatena manana zo zay hitaky angataka le tatitra avy any amin'ny mpitondra. Ny PGDI izay manamafy ny tokony andraisan'ny hery velona rehetra eto amin'ny firenena andraikitra mba hatongavana ny fanjakana tsara tantana.